Akory abitsika ato salama aby tokoa. Faly miarahaba indray am'izao andro alatsinainy harivariva tanin'olona, andro amin'ny 8 aty a Frantsa. Mandeha ny YouTube ho antsika zay manaraka ny YouTube ary tongava malaky fa asiako kafe kely aloha dia anombokatsika. Okay, ndao ary an. Maro moa zany dia mbola azo atao na tsy hoe tara akory fa niona tamin'ny solovava na ny mpiaro antsikitsika zany amin'ny raharaha rehetrarehetra zay mandeha anenjehana antsika am'tony fandaharan'tony zany sy zay zavatra mety fandrimondringotra am'zany ka anenjehana antsika directement na indirectement. Eto de tsy maintsy jerena koa ny situation financière par rapport amin'ny hoe aiza ho aiza ny tokony enjehana, inona ny tokony tsy ampy, ahoana ny tokony atao hamelona an'io sy ny karazany zany, de tena jerena teo zany izy, natao ny analyse rehetra. De eto eny sady sanganehana no tsy afeno koa zany fa ohatrany hoe raha ohatra zany mahita an'ireny le zavatra mitranga teny tany Madagasikara reny, fomba fieritreretana ny vehivavy, fomba ny considération apetraka mihitsy am'retin'le vehivavy malagasy reto zany e. Hoe izy ireo koa ve mba mametraka ny tenany amin'ny toerana misy azy sa ahoana marina izy ireo. Zao an, de efa natao ny analyse zany hoe olona firy taona ka hatramin'ny firy taona ny tena mpanaraka anahy. Tena nahafinaritra be ny mijery an'izy fa eo amin'ny 19 ka hatrany amin'ny 430 taona no majoritaire. 19 ka hatrany amin'ny 430 taona. De eo amin'ny 430 taona ka hatrany amin'ny 5 taona manaraka. Ny après an'izay moa zany tsy ferana. Fa kay zany za ty mieritreritra hoe faiseur d'opinion olona tsy tonga de afaka miresaka amin'ny olona manaparitaka, manana famatorana. Za tsy miteny hoe tsy manana famatorana le 19 taona ka hatrany amin'ny 430 taona, fa tena tsy nieritreretiko mihitsy hoe majorité tanora no manaraka antsika eto. Ny zavatra ampitaitsika nefany dia arak'le tenin'le ranamandray hoe misy azo raisina, mpampianatra io zany no miteny an'zay hoe ary izy moa ny angavy anah hoe mpampianatra ambony zany eny amin'ny université ary efa minisitry zany olo zany matetika. Izy moa niteny anah hoe le zavatra ataony angany tena mampianatra olona ary tsy afenina fa mahafinaritra le izy satria misy pédagogie mipetraka tsara ary tsy mba hoe hita hoe za mondrikafa fa tsy averiko le izy fa hoe misy zavatra ozy izy azo raisina ao anatin'le izy ary tsy kely fa be dia be. De tadidiko ny tenin'izay le namako zay, zay le professeur zay, zay le ministre zay de ozy hoe zay zany le izy. Fa tsy vitan'izay nefany.
le 9 ka hatramin'ny 4 taona. Rehefa natao indray le analiziny le hoe olona takany ahoana ny ankabeazany tena mpanaraka anahy, de zao no lazako anareo, majorité ny vehivavy, majorité ny vehivavy, ary eo amin'ny 5 taona ka hatramin'ny 50 taona. Zany hoe le tranche d'âge amin'le 25 à 50 iny zany a, majorité vehivavy. Tsy midika akory zany hoe tsisy le tanora koa vehivavy 40 ka hatramin'ny 50 taona, misy fa ny majorité zany de tena vehivavy. Ie, marina zany Ivan Joué. De rehefa dinihana ndray koa zany, ary misaotra amin'ny vehivavy aloha zany a, tena misaotra anareo be dia be, fa mbola hisaotra anareo fahandroany ary tena mitafotafo mihitsy. Rehefa dinihana ihany koa zany le hoe olona ohatrany ahoana, teo zany le olona ohatrany ahoana manaraka anahy, vehivavy majoritaire, tena majoritaire absolu. De rehefa dinihana ndray koa hoe jerena le virement, tsy haiko moa zany ialako tsiny amin'ny lehilahy zany zay tompom-bady, na ialako tsiny aminareo tovolahy na ray aman-dreny lehilahy, fa tena rehefa jerena zany le compte rehetrarehetra, tena majorité, mahatratratra any amin'ny 70 isan-jato vehivavy ny tena manome donation. Ary mbola vehivavy ihany koa ny tompon'le koro amin'ny fanomezana betsaka. Tena incroyable a, vehivavy majorité. Misy vehivavy tao tany amin'ny taona 2020 satria tanytsikatsika anie tany amin'ny 2018 efa nanomboka e. Tena marina zany efa 7 taona zany zao ty fandaharany ty. Teo amin'ny 2200 teo no tonga de nalefa n'le ramatoa, le madama zany petraka aty andafy aty. Tena bravo anareo vehivavy, ary tena hita tokoa hoe ny vehivavy mahita an'eo an-tokantrano ka mahafantatra hoe mijaly ny vahoaka malagasy. Ary za zany teo aho zao rehefa tonga tato an-trano aho de sady faly aho no sahirana ihany koa satria ny différence mbola lavidavitra zany, tsy azo hotereko masaka toy ny voalobodraza hoy ny fitenenana zay, ny différence hoe tokony aloha amin'ny avocat zany mbola lavidavitra. Kanefany faly aho hoe zao manko rehefa misy zavatra atao zany na izaho zao ara nizaran'izany tamin'ny olona. Hoy za tamin'le filoham-pirenena anankiray zay, miala tsiny tsy ho teneniko, rehefa ny vehivavy a manomboka mimenomenona sy mitabataba de vita izay le fitondrana. Satria ny tena marina ho aby zao, ny vehivavy no tena mitondra ny lohan'ireo lehilahy reo, fa resaka be fotsiny ny hoe ny lehilahy no mitondra ny lohan'ny vehivavy. Ary satria ireo vehivavy reo koa mahita amin'ny famarinana ao anatin'ny tokantrano, inona marina no mitrango ao anaty vilany, isan'andro ireo vehivavy reo de tsy maintsy manao mazia.
Tam'izany moa 10 000 francs mbola mahavita zavatra betsaka. Efa nanomboka kelikely. Azonao eritreretina avy eo Andriamatoa Filoha 10 000 francs no vola apetraka Ramose maraina. De Ramose mieritreritra ny lasomby tombosombiny ny alina. Fa isan'andro reo vehivavy reo de manao mazio mba ahafahana mampifalifaly ny tokantrano kely ary mahavita miafo. Fa rehefa ireo no menomenona, rehefa reo manomboka mitabataba, rehefa reo no mitondra vilany eny an-dalambe, de vita zay de fitondrana ao. Ka amin'ny atsika zany raha raisitsika amin'ny atsika hoe vehivavy no majoritaire, tsy midika zany hoe tsy manao ny lehilahy, fa ny vehivavy mihitsy nefa mitonga ery amin'ny devant ery hoe tsy zakan'ny tsena intsony ty, fandao zay mampety ny tolona ka mety amintsika mampidaboka an'io de ampitsika. Satria ninona lazaina, ninona resaka tenenina dia tsy maintsy zay ny finalité ny ao anatin'ny sain'ny olona manaraka an'ity fandaharana ity. Tsy maintsy zay. Ka isaorako manokana, mamerina eto an-tena isaorako manokana ary samy malala sy mahatsapy nareo any amin'ny misy anareo tsirairay aby any amin'ny misaorana omeko anareo fisaorana mitafotafo. Satria hoy maître hoe William Bourdon, numéro 1 frantsay zany jereo tsara mihitsy ny reny any amin'ny filazana vaovao sy ny karazan'ireny any amin'ny Google reny de jereo William Bourdon zany fa bête noire ny fitondrana malaky, fitondram-panjakana maramara-saina any Afrika ary bientôt pour Madagascar zany, ary mahay manao frantsay ara zany William Bourdon zany. Raha ohatra nareo any anareo any any manana profy tena tsy azo ivalozana ary mangataka aminareo mba hitsikaraka an'izany de zao alefasa aty fa tsika miaraka amin'le hoe groupement na mpanao gazety io, groupement na olona mpahay lalàna io, groupement na olona miasa amin'ny lalàna io, ino anivon'ny fitsarana sy ny karazan'eny, antsoina hoe serpa. Jereo kely zay serpa zay discret io fa miasa io, tsy avy laza ny exploit-n'io fa manjary manahirana eto fa aleoko nareo no mijery azy sy mamaky azy fa any ny canal zany hitondratsika azy raha ohatra ka tsy mila mandoha vola io. Aleo aloha azavy zay honoraire angambany rehefa mandeha tribunal izy amical na fraternel no angatahany le hoe serpa io. Ny serpa dia tsy hoe miaro izy na hoe izy no avocat fa izy no manao ny investigation miaraka amindreo le ramification misy eran'izao tontolo zao de izy no se constitue partie civile aty an-dafy, zany hoe izy no mitondra ny fitoriana eny anivon'ny fitsarana rehefa masaka tsara sy bien ficelé tsara ny dossier eo am-pelantanana entina amin'izany. Hitanareo amin'izany fa marina fa ny fotoana tsika mihazakazaka mila manenjika ary mila mandeha mafimafy kanefany tsy maintsy misy ihany koa ny zavatra mandalo ny principe sy ny processus maromaro
ny procédure ihany koa ietretan'izany tsy azonao atao mihitsy no mivioler procédure na droit-ny hafa mba tsy hisian'ny hoe vice procédure na vice de fond na misy abus na misy zavatra hoe tsy mety iny fomba tondranao ny investigation-nao na ny enquête-nao dia manjary le raharaha no vototra ary andrizan'ny olona fotsiny tsika menakavy am'izay fantatro ary nazara manaiky marina kokoa marina tokoa ny zavatra eritreretintsika menakavy tena manaiky an'izay a non maman non tena manaiky an'izay a fa tsy maintsy misy arahana ary io tsy vitany hoe andeha hoe serpa fotsiny fa zay manao rehetrarehetra na izy na iza eny fa na de hoe mety adversaire karaha dia encouragena daholo satria zay mahavita ary sy zay mahatanteraka dia arapaina miondrika ampanajana ny tena hoe tena bravo zay no tanjona fa tsy ny hoe nde faninana bêtement ka nde hifandrora amy zavatra atao tsy zay le izy fa niza zany mieritreritra am'izay eritreritritsika menakavy rehetrarehetra ao anatin'ny saitsika ao dia arapaina amin'ny fanaovana an'izany raiso ny andraikitra raiso ihany koa ny adidy zay zany ny fisaorana omeko anareo andriambavilanitra misy malagasy misy vahiny koa anatiny namana fahiny moa zany de gaga hoe ary ianao zy izy lasa zareo zany lasa midresaka ianao tena ay ianao ty satria amy teknôlôjia am'izao fotoan'izao zany a de adikan-dralahy am'le intelligence artificielle le izy a de fantany hoe inona ny zavatra teneniko de gaga be ry zareo hoe lasa tena politika be le zavatra teneniko fa za efa manazava foana moa hoe bon na izany na tsy zany miezaka foana ny hojanona ny hoe ho mpanao gazety ao anatin'le zavatra atao satria tsy mieritreritra ny vizy plasy na haka-toerana satria manjary tsy crédible ny zavatra atao hoe sady juge anao parti critiquenao le olona nefa ianao koa nde haka plasin'le olona tsy mety zany amiko personnellement zany san'engagement bon maly dia nanao fandaharana ny live privé na ny live vip dia la mafia malgasy ny titre tam'izany maromaro ny olona miazakazaka natao hoe namonjy ny jery ny sasany ary au dernier moment de ohatrany mba nalahelo ihany ny tena dia niraisina ny jery taoko nefa ny tsy tafiditra noho ny problema ara teknika ny lien sy ny karazany zany miezaka tsika topoko fa tokony ho fantatrareo fa kelikely ainy tsika arabola hiezaka tsika hanao abonnement annuel zany ifampizarana amitsika ny problema tsika hanao abonnement annuel ny zoom de am'izay tsisy tapatapaka ntsony rehefa vo manomboka ka hatramin'ny farany na izaho manokana raha ambetea am'le izy tapatapaka satria tapaka le fil d'idée de manjary tsy afa-ponareo amin'ny qualité an'le asa maro zao de tena tsy afeniko fa tena diniko mihitsiny hoe ny cible anisan'ny cible nyreto mafia reto ny grande mine tena za intéressé andrehetro meva rakotorvelo tena miala tsiny monsieur André Atso fa hovaliko anao rehefa avy eo fa tena tsy atao amin'ny youtube zany tsy de ny mamaly ao aho fa vonjeo atao amin'ny bon ho
alefako eo amin'ny YouTube aminareo numéroako dia atsoinareo za MP azafady a andraso 06 58 47 11 73 atsoinareo rehefa avy eo de na bipio fotsiny de ohatran'izay raha Madagasikara nareo de misy WhatsApp io numéro io mazava ho azy 33 azafady a mazava ho azy nanomboka amin'ny 33 plus 33 dia 6 58 47 11 73 zay ngambany izy mazava kokoa ho atsika ka marika zany dia natratra ny fenitra hoe limitena le izy ary na vao nanomboka koa atsika tamin'ny voalohany de ny limitena ihany koa tratra foana le fenitra ary mahafinaritra fa tena tsy afenina fa manampy ihany koa le izy na de kely fotsiny ara hoe roraparaka anga amin'ny ary amin-dralary ary amin'ny avocat re fa izao le tao am'le votoato ny resaka no hidirantsika hoe lamafia malagasy marina fa privé ny fandaharana iny fa misy zavatra anankiray zany verenako kely le hoe cible préféré amin'ny mafia reto olona manao investissement amy grande mine reto na investissement domestique io na investissement direct étranger indrindrindrindra moa reto vahiny miinvestira reto amin'io grande mine io de mamay tena mialatsiny amy teny azy hoe mamay fitombenana mihitsy tratrany dralahy zay zany iny anisan'ny cible iny satria tokony ho fantatrareo fa ny raisonnement amin'io resaka grande mine io tsy hoe une dizaine de millions de dollars fa quelques dizaines tany amy taona 2012 anisan'ny consultant ny angaviana no ny tena zany manana an'le expertise na conflict management zany le gestion de conflit de niaraka tamina groupe niaraka tamin'reto groupe pétrolier le grand patron zany sy ny groupe ny ahoana ndray ny laza zany hoe staff décideur ny Ambatovy tam'izany anankifito zay autour ny table tam'izany de rehefa nivoaka ny resaka ohatrinona ny tediavin'dralahy tam'izany de tafakatra tany amy 60 millions de dollars tany 60 millions de dollars mety tsy olana ihany tam'izany fa teto am'le hoe atao compte ato le izy ato am'ty le izy miverseny eo aloha tokony ho fantatra aloha hoe manana comptabilité rigide anie et formel fa souple takana hoe société familiale na société tsotsotra ny grande mine ireny reny côté en bourse reny multinationale reny ny comptabilité an'ireny zany tena anisan'ny comptabilité enjana ary tena voaramaso akaiky ity vola nefany
dia tsy tany amin'ny hoe any amin'ny trésor public malagasy no versena fa zavatra tsy mazava. De nandeha ny négociation tonga hatraminy hoe eny ara idio ary zay fa tsy maninona. Fa ity ny proposition-nay 30 millions de dollars ny négociation vita au niveau amin'ny conseil d'administration nambaty vita am'zany, natao réunion virtuelle de Lachon 30 millions de dollars. Faly ary ny advany rehefa tonga tany ny équipe front office zany no miresaka taminy fa saingy zao tato am'le deuxième condition principale le fondamentale de hoe izahay ihany no migere an'io zany hoe Ambatovy fa alefaso ny projet na contrepartie ny projet zay financenay jusqu'à hauteurna 30 millions de dollars. Ohatra ny dossier sy ny document cadre tam'zany de manière officielle tsy afaka nandatsony satria io ny dossier efa nekena par principe le 30 millions de dollars tapina ny dominy rehetra tena miandralala izy fa azalainy mijery azy. De mazava ho azy tany amin'ny resaka décision na marché nanan'le rony après fa raha ny tena marina da zany de mieritreritra am'reo le grande mine hafa reo am'izao fotoana zao zavatra nilavina taloha ny ekena am'izao fotoana zao. Iny aloha zany mahavalanana d'autant plus rehefa jerena le équipe de négociateur atao anatiny mahasanganehana ihany mieritreritra hoe tsisy zavatra hoe miainga io na tsy miainga ohatran'izay le zavatra. Iny zany idirako parenthèse iny fa ato am'le ivoaka am'le parenthèse am'izay fa midy iny ato am'le hoe resaka mafia zany de manière globale, de manière générale ny mafia surtout ny mafia latin ny francophone koa dia tsy mieritreritra fampandrosoana firenena zany, tsy mieritreritra intérêt général zany. Mahasamy hafa azy fotsiny de zao ny mafia ohatra hoe ny mafia italiana dia voatery tsy maintsy miafina. Dikan'izany zany tout ce qui est bling bling zany plus ianao tu fais tout pour ne pas attirer le regard des flics vers toi. Donc tsisy resaka bling bling ny tomobile anisan'ny faran-datsy ao arany sasany tsy eritreretina akory hoe iny mandeha Vespa iny anie tena deba fa ato amin'ny Cosa Nostra au niveau ny hoe tena le état mafieux mihitsy hita zany any Afrika tena le bling bling kiraro tena tonga de le pohana crocodile tonga de io aloha zany tena ko io samy manana ny éducation io fa io de lafo io. Makany am'ireny botier reny ianao zany de mahita anao hoe tony le kiraron'ry any tony le any Afrika ary na ohatran'izao na ohatran'izao na ohatran'izao fa ny antsika malagasy indray atao am'le tomobile sy le famantaranandro le jet privé
bientôt hôte. Hita izy zao hôte. Tsy fantatra koa hoe inona koa. Volamena. Mandrangana. Io no ahitana azy. Any le blingiblinginy mivoaka. Gary tena valalanina le malagasy nahita an'le Maybach androany. An'izay tsy mahalala dia ny Lexus version luxe an'ny Toyota. Ny Mercedes efa voiture de luxe an'ny classe S. Fa mbola tsy ampy amin-dralahy ihany fa super luxe. Maybach no tomobilina taingenina amin'ny filoham-pirenena. Tia tokoa zany resaka voninahitra izy de tonga de zavatra manindry, voninahitra koa no entina avy any. En la forme le izy, pas de souci. Ka filoham-pirenena kosa ary izy kinona no lazainareo. Zay revony ihany ny revony izy manapaka ny zavatra tiany tapahana eo. Nareo no tsy te ho filoham-pirenena. Nareo no te ho vendrapendrana ambakainy. C'est le jeu sur en la forme. Fa ato amin'le principe sy le fond. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Zay manko maha-philosophe. Am'le philosophe tsika soratatsika eo iny. Filozofena kely le zavatra mitranga. Matetika amin'ny zavatra resahantsika eto. Et qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Le bandy ve marary sa ahoana re? Ozy izy misy za manko taloha nanana fanaovana gazety orinasa fanaovana gazety. Fa tsy zany devant tao zany fa ny ataoko déléguéko ohatran'izay foana le izy miezaka ny atoko olona. Fa vitsy de vitsy zany malala hoe anahy io zavatra io. De isaky mba mandalo zany discrètement any amin'le toeram-piasana tam'izany. De miova tomobile farany nanatona anahy le rédacteur en chef. Namako akaiky izy io. Tena bainina ozy izy. Tam'izany ary tena frappe-crâne anahy le izy bainina. Le malagasy anie bainina mahantra nefa bainina jereo ny tomobiliny bainina. Firy milliard toana kely aho. Fa ahoana ho? Tena ohatrany mandatra an'le malagasy bainina ozy. Ozy izy matsy anahy. Verina zéro kely mihitsy aho. De lasa nody. Verenako le dalana Impetratrivaniny. Azafady ary zany. Za kosa manko tena miala tsiny aminao. Zany eo ary angaty tsy mpiasam-panjakana e. Zany ary angaty tsy miasa amin'ny fanjakana aho e. Zany hoe na manao mpanolontsaina manokana io tsy mandray vola aho e. Za tsy ministra tsy filoham-pirenena. Fa maninona ny vesarin-drangahany zany tena laozy izy le ry milamina ihany fa tena rehefa raikitra anie ny akanenjika rapitso mety ho sahirana tsika bainina. Ça n'a pas raté. Rehefa tonga tokoa ny fahatezeran'le vahoaka tany amin'ny 2002 anisan'ny tafiditra tao anaty lista tokony hodorana ny tranoko. Anisan'ny tafiditra tao anaty lista. Za tsy miteny hoe saotra an'Andriamanitra fa mbola tany amin'ny rahalahy José kely tany aloha zareo. De asa angambany izay mbola nandalo tao amin'ny Guilira Zanamaso paix à son âme.
zay vao toroko nanona fotoana tsara mihitsy amprevenir amin'ny FIP sy ny lehibe amin'ny fokotany sy ny tsy hoe jiladramboto fa ireo sotenan'ny reto ino izy teo miaraka amin'ny Marc-Ravalomanana tamin'izany izy anadambo mifoy eny tranko mifoy eny ambony ambany ny tranko tamin'izany zay no nahafaka inona no tiako atongavana ary eo no mahatonga an'le zavatra miverina hoe fa inona ary ny zavatra ao anatin'ny lohan'le rive misaina le ry ny tompona andraikitra za tsy tompona andraikitra tamin'ny fahantrany malagasy tamin'izany andro zany manana ny fahatanindrako anisan'ny frustration ny fitiavana tomobile indrindrindrindra fa vaovao semi sportive semi luxe fa tsy tompona andraikitra tamin'ny fahantrany malagasy fa ity iray ity le ry ny tompona andraikitra amin'ny fahantrany malagasy de maneriteritra mba nandinika ve le ry hoe tena ahoana raha ny fijerin'le malagasy ana am'izao ataoko zany le parallèle zany lasa saina hoe tena hitako ihany le maibako zany io zany tsy mividiny ny olana samy matakatra an'ireny rehefa ekipy fata am'le principe mihitsy hoe izany ny tompona andraikitra am'ity fahantrano ity de ohatran'izany rery nefa no midedaka am'ity fiky ity sao de tsy miaingo ty revoko ity il faut être vraiment timbré zany pour frimer c'est de la frime tout simplement c'est de la frime tout simplement ouais je viens pour frimer asehoko an'la tsara fa manana maibaka zany koa ny kadiaka deriny écrit zany koa ny Dodge zany ny Chrysler zay manko le revy ao zany ny Range Rover farany tompona andraikitra amin'ny fahantrano malagasy laisany ohatran'ny manompa olona zany reny ohatran'ny manesy olona reny de inona zany ny zavatra mitranga ao ansain'le malagasy mahita an'ireny tena miteny anareo fa ompa reny le tsy vaniny teo izy io na ao anatin'ireny invité reny ary tondran'ireny maro-boninahitra maro reny misy olona atao tsy maintsy manompo hoe le tsy vaniny ity miala tsiny ny fonako Andriamanitra miteny an'izany raha diso aho de ny fona tompoko fona Jesosy teny ny fonako mihitsy fa tsy maintsy misy olona ao anatin'ireo olona ao miteny an'izany hoe le tsy vaniny ity araky ny fanazavako maly efa na io zany ohatrany hoe fanojo le izy tantarany toy tsisy olona ka hoe manana raisonnement na mafia ka manana souci am'izany atao hoe intérêt général zany non 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 il sera capable de vous dire hoe volako ny vidanana an'iny fa tsy an'ny fanjakana croyez-moi ça bon maintenant que c'est à toi comment tu t'es enrichi très vite et de manière exponentielle de la sorte? That's the question. Comment ça se fait? On t'a vu avec tes mocassins à pied, à Bessarette. Ton ascension sociale, c'était le fait d'épouser la fille de Isti Vaden. C'était ça ton ascension sociale. Et même pour ton dossier d'Inzet, ça a été accepté. Moi, j'ai vu de mes yeux, au niveau du gouvernement à l'époque de Ratira Ginzet, c'est Pascal Nakotomov qui a donné l'accord. Et je sais même jusqu'au moindre virgule. Et combien ça a été? Enfin, c'est impossible. Archi impossible zany hoe ity negana de tonga amin'ny zavatra ohatran'izao hoe mahavidy zavatra jusqu'à hatramin'izao trano ary
immeuble ary, bâtiment ary. Oui, c'est ça, la seule et unique ascension sociale nahatonga avy any teo amy zavatra misy azy. C'est grâce am'ty le mariage miaraka amy Razakandisa qui lui a ouvert plusieurs portes. Zany Razakandisa zany ka totiany tsony zany. Nazavaiko moaly io. Tsy manana souci am'zany intérêt général zany ny olona ohatran'ireny. Ke la itabataba foana eo, itabataba foana teto. Mbô lehilahy indray raha nitsindriny avoaka amy Maibaka zao. Parady izy avy any. Montre à la main Patek Philippe. 150 000 euros. La voiture 252 000 euros. La version blindée de mbola ampinao 70 000 euros. Zay. Il faut être vraiment hoe tena malade et timbré dans la tête. Fa tsy manana an'izany e, tsy tafiditra ao anatin'izany, tsy manana état-d'âme atrony reny, tsy manana ohatrany hoe raha ohatra misy fivoriana de manongo tena angamba ny mamany na ohatran'izany. Tena mahavaraka an'ilay kely ty mihitsy a. Fa tsy manana an'izany intsony izy menakavy. Tafavoaka amin'ny fahantrana. Mivavaka sisa amin'entana mampandredrisa. Zay angamba ny azoko lazaina amin'iny hoe nareo no mitabataba eo fa au contraire lazainao indray be felonana. Za aloha personnellement raha Zara Kotomalala tena miala tsiny. Tsy tao anatin'ny vision-ko mihitsy zany hoe ndeha hividy Maibaka zany. Tsy hitako hoe tsy mendrika ahy zany. Maibaka non. Personnellement non. Qu'est-ce que ça aura quoi comme utilisation pour moi? Même à l'époque, j'avais combien d'employés et de collaborateurs? Nandroany ary zaho ohatra hoe tampotampoka eo zany tafa PDG qui brasse des millions d'euros, tsy vidy Maibaka zany mihitsy. Je serais à l'aise peut-être dans une classe S. C'est tout. Parce que je passerai plus mon temps dans mon bureau que dans la voiture en question. Ary mba tsy sarihana amin'ny mason'ny olona amin'ny fialonana sy ny fieritreretana sy ny karazany de restons discret. Indrindrindrindra anao fa efa taxen'ny olona hoe ianao ny responsable an'le fahantrano'le olona, matoa miena ny côtelette ao anatin'le vilany, ao anatin'ny vilanin'le olona, sasany moa lasa mifadika sotapoka teo. Mahirana, sarotra atoro ary sarotra anarina, ka de efa anao velomintsika tompoko. Ny solution moa zany de zay efa nomeko zao hoe mba hanapetrao kely ny humilité zany rea. Tsy mahafatana tsy mitaingina zany Maibaka zany, averenao amy Diwan reny. Efa mba ampy le misy an'ireny Cadillac reny aloha. Efa mba ampy le sy dinanao an'le fitondram-panjakana. Efa nazavaiko teto nefa tsy hainao mihitsy ny tokony teo e. Tsy hainao mihitsy ny tokony teo, tsy zany ny fanarahana taty anio hita ty. Fa sy dinanareo ambakany ratsy rahonana le fitondrana. Zay no mahatonga anahy miteny foana hoe za aloha miala tsiny, tena miala tsiny mihitsy fa amiko hafahafa amiko ny fomba nahafatesan'Andriamanitra Ratsiraka Didier. Satria c'est le seul malala an'izany, manana an'le réseau miaraka amin'ny frantsay rehefa ho avy zay hoe tapotra ny domy, tapona ny domy ary tapero am'izay fifolany ny paiso akady. Tsy adala ino rangahy ino niteny hoe intelo inefatra no naton'ny frantsay hanongana ny zatsy na hanongana ny zaroa. Fa rehefa tamin'ny Ngara-Valomana ozy izy de nanaiky satria amiko izy tsy filoham-pirenena.
Nareo tsy mieritreritra an'zany satria nareo tsy manana sofina mandinika am'le atao amin'ny hoe défaut professionnel zany amin'ny hoe sofina investigateur e. Misy zavatra hitanao hoe misy incohérence zany zavatra zany, zany cause zany zavatra mandeha zany. Za tsy miteny hoe André Rajoelina no réglé anazy a. Izy tenany ary atao anatin'ny le jour ny fandevenana an'Andriamatoa, nanasitrihana ny razana, nanafenana ny vata mangatsiaka ny Andriamatoa Ratsiraka Didier de izy tenany ary ny teny hoe mbola miantso anahy izy ihany ary amin'ny forme tsara. Za koa tompoko natsoiny. Ty ho izy ozy ny zavatra ataonao io fa mety io. Tam'zany tonga maraina maty le olona, tonga saina mihitsy ianao saina tonga ianao ozy ny tanora zay verina zéro. Averiko any, tsy miteny aho hoe Andriamatoa Andry Rajoelina no réglé azy. Zay le izy fa malasa saina ny zavatra ohatran'zany satria tsy afeno na araky ny teneniko moa hoe la mafia tue, la mafia empoisonne, la mafia emprisonne, la mafia dicte tout et impose sa loi, pour ne pas dire ses lois. Na hoe reglany. Okay, tain'Andriamanitra tompoko ary niendry ihany nanarina hoy ny fitenenan'izay ka dia mandram-peona ho antsika mianakavy raha ohatra hoe ny Macron raha tsy diso aho to de S3 izy zay na anonako ohatran'izay ny azy. Veloma isika atao amin'ny ino dizy teo, atao amin'ny YouTube.